Zavako malala amin'ny tompo dia mbola faly ny arabantsika rehetra indray ny tenako amin'izao ora sy fotoana izao ary tena feno fifaliana foana afaka mizara izay tiany tompo zaraina amintsika na ny fampaherezana izany na ny fampianarana ary ho azy irery amin'ny voninahitra. Ity audio ity ry havako dia miresaka momba ny fomba hiatrehantsika ny fanomezan-tsiny maro isan-karazany. Ohatran'ny ahoana no tokony handraisantsika itsika izay manana ny tompo ireny karazana fanomezan-tsiny ireny? Da hoarintsika hangataka amin'ny tompo ny valiny, da hoarintsika hangataka amin'ny tompo mba hiteny amiko amin'ny alalan'ny fanahiny izy ny momba izay. Ary vavakintsika, saotra dia rahalahy natolotra ianao ry Kristy zokinay malala. Misaotra indrindra fa tia teny indray ianao, tia ampahery indray ianao. Misaotra indrindra tsy soa malala fa tena te hiditra amin'ny fiainana ianao hatramin'ny bitika indrindra ka hatramin'ny lehibe indrindra. Dia mitenena ary dia ianao no hamaly ny hetaheta anatinay, ny fanontaniana izay be dia be anatinay dia ianao no hamaly izany. Dia mitenena mba mpanomponao, mpanompo tsy mahasoa ihany ahy Jesosy izay tokony atao ihany nataoko. Fa mitenena Jesosy fa voninkainy tsirairay avy mpanomponao ihany koa. Sotra tompo, amen. Ry havako malala, rehefa nanao zavatra teo aho dia matetika rehefa manao zavatra ry havako dia sady mivavaka miresaka amin'ny tompo foana. Tiako be mihitsy miresaka amin'ny tompo io, na fotsiny ary hoe ary tiany tompo ihany koa hanana izay fahazaran'izay isika. Ohatra hoe manao zavatra ao an-tokantrano na any am-piasana ary na any am-pianarana tsy ny toy izany. Izaho izao nanao zavatra tato-tokantrano dia resadresaka momba io zavatra nataoko io. Dia avy eo tonga tato anatiko ny resaka momba ny fanomezan-tsiny. Tsy fantatro ry havako fa matetika misy tahaka izany ny zavatra ahafahako manome fampianarana ihany koa. Misy zavatra ampaherezin'ny tompo na ampianariny aminay hitireko azafady lesona na ihany koa asainy misaina toe-javatra anankiray aho dia tonga ato amiko avy eo ny fanazavany sy ny lesona tiany tsoahina ao anatin'izany. Dia tamin'ity tsy haiko loatra na tonga lasa tany amin'ny resaka hoe manahoana ny olona manoloana ny fanomezan-tsiny. Dia nanazava tamiko izany ny tompo hoe ny olona tokoa dia afaka klasiana amina sokajy anankiroa. Tsaroako eto azafady ry havako, ny fampianarana kaiza, ny fampianarana kaiza, fampianarana mpanompon'Andriamanitra izay dia ohatran'ny avy eo nazavain'ny tompo bebe kokoa ilay izy. Dia tonga tamin'io resaka hoe fanomezan-tsiny io dia tonga tamin'ny fampianarana izay hozaraiko aminareo toy izao. Ny olona tokoa araka ny teniko teo dia azo sokajiana amina kilasy anankiroa. Ny olona izay manoloana ny fanomezan-tsiny, manoloana ny latsalatsa, manoloana ny fanambaniana mahazo azy dia mahatonga azy hiotra amin'ny fiainana. Izany hoe karazana lasa ohatran'ny hoe stimulant, ohatran'ny hoe lasa nahatonga azy te hanao défi eo amin'ny fiainana hoe non, izaho tsy tahaka izany, ho reseko izany, hiotra izany aho. Izay izany ilay sokajin'olona voalohany izay nampianarin'ny tompo aho. Fa misy ihany koa sokajin'olona anankiray faharoa izay rehefa todo iny fanomezan-tsiny iny izy, azafady ry havako, rehefa tonga n'iny fanambaniana iny na latsalatsa iny izy dia tena tonga dia direkta ao anatiny, mandratra azy, mahatonga azy lasa manana fisainana hoe tena izany tokoa manko izaho ty, tsy mba mahavita zavatra tsara eo amin'ny fiainana.
Inona moa izany izay amiko? Dia mazava ho azy lasa manaraka an'izany ho azy ny fiainana. Nefa izaho ry havako malala. Voalohany aloha, ny hafatra tiany Tompo tenena dia izao. Na ahoana izay olona manoloantsika dia aoka isika tsy ilay olona manafotoana ny hafa ka feno fanomezan-tsiny foana. Ny hafa na tia mandatsalatsa na tia manambanimbany na tia miteniteny. Satria manimba io ry havako raha sendra n'ilay olona ao anatina sokajy faharoa nolazaiko teo. Lasa manimba, azafady indrindra ry havako. Lasa manimba ny fiainan'ny olona tsika. Sady araka ny tenin'ny Tompo hoe ny teny anie dia afaka mamelona ary ny teny koa dia afaka mamono. Ndra isika mamono fiainan'ny olona. Na dia tsy hoe mamono ara-baky teny ary amin'ny sanatria tsindrinany sy ny toy izany, mamono ny teny ry havako. Faharoa manarak'izay, andao isika hitsofoka ary amin'ilay sokajy voalohany. Andao isika hitsofoka ary amin'ilay sokajy voalohany satria ahoana ry havako malala. Isika ange dia mandravitra ny tenan'i Kristy dia tiany tena ho tonga amina fahafenona ny fiainantsika ry havako malala. Jerentsika ange ao amin'ny Efesianina, ao amin'ny Efesianina toko 4 raha tongotsika amin'ny 9:20 ka hatramin'ny 20 dia tsara. Ka nefany noho ny fotoanantsika dia aleo izay andininy afaka mitinako anazy ihany. Amin'ny anaran'i Jesosy ka ho lehilahy lehibe mahatratra ny ohatry ny halehibehan'ny fahafenon'i Kristy. 20 izy no hitombon'ny tena rehetra. Ry havako malala, tiany Tompo ianao. Tiany Tompo isika ho tonga amina tapitroatra, amina perfection. Izay ange ny tiany Tompo atao ry havako malala. Ireny fanomezan-tsiny ireny, aza raisina ho fanomezan-tsiny. Raiso araka ilay tamin'ny voalohany, raiso karazana ohatran'ny hoe stimule mampietsika anao. Mampietsika ny ambopo tsara anao. Matoa izany mbola tsy nety, mbola afaka manao tsara kokoa zany. Dia tsaroako tao anatin'izay moa ry havako, tena nisy taona tokoa nanao zavatra niveriko fa tena nanome izay azoko natao. Tena nanao zavatra betsaka tsy nipetraka, tena nanao zavatra tena nipopopo. Jereko daholo hoe inona ihany koa mbola tsy mety, inona no mety hoe ilaina sy ny toy izany ohatrany. Fa nefa rehefa tena natsapa tena nanao izay tena tratry ny heriko dia mbola nisy ihany koa nefa ny zavatra atao ohatrany tsy nety dia nahazo tsiny. Rehefa mahazo tsiny tahaka izany moa ry havako dia tena nalahelo satria ohatran'ny hoe ny saina izany hoe tena inona re izany ny zavatra tsy nataoko teo izao no nataoko izao dia nalahelo. Rehefa malahelo ohatr'izany moa izany tenako ry havako dia mihazakazaka any amin'ny Tompo maka fampaherezana any amin'ny Tompo dia hoy ny Tompo nanampy tamin'ny Rika. Aza raisinao fanomezan-tsiny, andonan'ny fonao sy ampalailaonao ireny. Raiso hoe afaka manao zavatra tsara kokoa ianao. Mavita zavatra tsara kokoa ianao izany. Tonga amina perfection ianao, izay ny tedaviko ao anatin'izany. Merci ry Tompo malala. Haika izay zavatra rehetra lalovana tahaka izany ka ry havako, tiany Tompo higrimper échelon isika. Tiany Tompo ho tafiakatra amina tohatra avoavo isika ry havako malala. Izay ilay mahatonga ny ho lehilahy lehibe mahatratra ny ohatry ny fahalehibe ny fahafenon'i Kristy. Satria tsy fanahosany atao anatsika, fanahy-mahery ry havako satria tsika mandravitra ny tenan'i Kristy. Manomboka izao aza. Aza raisina mandona ny foka hamparary anao ny fanomezan-tsiny. Raiso karazana ahafahanao manao défi. Afaka manao zavatra tsara kokoa zany. Mbola afaka manao zavatra tsara kokoa zany matoa. Izay ny zavatra misy. Dia nampatsiron'ny Tompo anay ihany koa ilay hoe ina moa izany tena afaka nazavana ihany koa ny teneny hoe raha misy maniry ianao mandeha mail iray mandehana miaraka aminy koa mail roa atao Matthieu misy an'izany ry havako. Matthieu toko 5. Matthieu toko 5
ny andininy fa mialatsiny ndray avaka fa hitako toy ihany izy teo fa voakatona andininy fa 150 amin'ny anaran'i Jesosy. Ny tompo hoe ary nazovo no hanery anao andeha maily iray mandehana miaraka amin'ny maily roa hitanao izany mety misy mametsiny anao io ve ny mba vitanao fa ny tsy natao ohatran'izao na ohatra hoe tsy fantatro hoe ny teny izy hoe mandehana maily iray tena mioary manaova maily roa ary tahaka izany ihany koa ilay raha misy mamely ny takolako ankavana meo azy ny ankavia tsy midika akory izany hoe misy mamelaka ianao dia iny ianao hoe eo ary asiako ny ilany tsy tena izay ry havako fa mihoatra ilay zavatra misy izany hoe tena hoe mampihetsika ny ao anatinao anao bebe kokoa ry havako malala izay no tiany tompo ambara tao anatin'izay dia aoka isika ihany koa saina mandrakariva fa raha manao zavatra isika dia tsy manao zavatra ho an'ny olona manao zavatra ho an'ny tompo raha toa ka tsy mankasitraka ny olona dia ny tompo mankasitraka ataovy ao an-tsaina raha hoe nanao zavatra ianao izany dia tena nanao tamin'ny fonao ianao tena natsapy ianao hoe tena nanao izay heriko ahy nefa ohatrany tsy nisy nankasitraka dia ataovy sary an-tsaina ny tompo mpimaso anao sy mitsika aminao miteny aminao hoe merci ohatra hoe Rika misaotra Rika merci fampitony ny fonao izay mety nalahelo izany ry havako dia ny tompo any akasika ny fontsika tsirairay avy ao anatin'izay fampianarana sy fampaherezana izay dia ho azy iry ihany ny voninahitra mankasitraka tompo mankasitraka ry havako amen.